raha tsy manao tetika asa mamandreo olana rehetrarehetra ireo ny fitondram-panjakana tsy miova ho azy io ka ny fanamboaran-dalana eran'ny Madagasikara zao aiza le fanamboaran-dalana eran'ny Madagasikara route nationale rehetra zao manaivo Richard amboarina daholo zao ny autoroute amboarina zao ny mazava ho azy aiza ho aiza angaty tsy mba mandeha nareo mandeha any amin'ny faritany be dia be zao amboarina daholo ny route nationale rehetra ke akoatra ny autoroute io ohatran'izany koa amboarina daholo ny centrale solaire zany rehetrarehetra zany a manokatra ny horizon économique atsika idirany mpandrarava iny zay ihany ny fantaniana mila valiana hoe tsapatsika ve hoe misy zany name fehezanteny izy teo hoe zany zavatra tsy vitany manao litanio izy a fa rehefa mametraka tetikasa manan'izay olan'izay ny fitondram-panjakana vao mivaly izy ka matoa zany mbola tsy mivaly le olana mi-mandany deuxième mandat tsika zao a efa fotoana afahana manao bilan tsara mihitsy a aiza ho aiza raha zany zao le zavatra mipetraka satria tsy vitany manao litania an'le merci koa tsika dia hoe miadana sy finaritra malagasy fa mila atao le asa visionnaire izy oui ary matoa izy na resy lahatra ny mpifidy a dia nafinaritra zany le vision fa tsy mijanatra amin'le mahafinaritra ntsony amin'izay tsika zao fa mila any amin'le mahasoa amin'izay misy sangisangy izay moa hitako tany Facebook tany hoe ny mahasoa sisa ataon'Andriamanitra fa ny mahafinaritra atao amin'ny fitondram-panjakana satria effectivement zay ny zavatra misy le mahafinaritra aloha dia tena hoe vitantsika tsara mihitsy fa any amin'le mahasoa tena mbola mila arenina be mihitsy ao anatin'izay dia voalohany indrindra ao anatin'izany aloha dia ty resaka fahasalamam-bahoaka ty manaraka an'izay a ny fanabeazana dia manarakaraka an'izay ao koa ny fandriam-pahalemana tsy hoe izany ambony sy ambany am'ireo fa reo anankitelo reo aloha ny tena iakina ny NDB ny olom-pirenena sy nisam-batan'olona ahafahan'ny olona miara na septambra efa mba afaka tapabolana dia efa mba dia amintsika indray ny masoandro raha ohatra ka atao fintana kely ny zavatra misy a zany hoe karazana efa savaranonandro kely ny fiatomboan'ny taom-pianarana aloha zany raha milafiny sosialy a satria dia efa manomboka miditra an-tsekoly ny sasatsasany amin'ny sekoly tsy miankina ny amin'ny akamarony zany amin'ny herinandro ny tena manomboka zany taom-pianarana vaovao amin'ny 5 enina amby roapolo sy roa arivo resantsika miandalana hoe ihany zay ny tamin'ity herinandro ty a nanamarika azy aloha dia teo aloha zany resaka bare bare inona moa zany lesy fa dia raha-bangona angamba dia endrika hoe fakasitrahana tamin'ny endriny ankehitriny zany a ny any Madagasikara io misy keo mbola lalao mandeha aloha zany amin'ny tohiny zany raharaha zany etsakilany ihany koa dia mandray roa ihany amin'ny lafiny ataontsika sosialy mikasika ny fahasalamana andaniny dia mahazo fampitaovana maromaro ihany zany atao hoe matériel roulant ny teo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka teo reo moto teo ny fiarakodia tsy mataho-dalana sy ny sisa zay hoe anamafisana ny lafiny rafitra ara-pahasalamana zany no fanohanana ara-pitaovana an'izy ireny a etsakilany ihany zany koa dia vaovao ampalahelo moa zany satria dia miampy ny namony ainy a tao anatin'ireo zay namonjy lanonana fanasana tamin'ny 7 jona tamin'ny titony ty teny Amboamalaza raha Amboamalaza zany zay mbola namozana tovavy anankiray indray tovavy zay isana atao hoe misy analamanga taona 3 sy 4 moa zany lay namony ainy iny ary mbola tena eritreriny tokoa zany nandalo ny serina teto ihany koa ny zareo avy any Colombie tao anatin'ny fotoana zay fialan-tsasatra ny gouvernement moa zany ary mbola tamin'ny androny ty herinandro ty dia mbola nisy ihany koa reo tompona andraikitra avy any Colombie zay nanao fitsidina atao amin'ny tanàna Tanarivo renivohitra mety mbola samy manana ny fandikany sy ny fiheverany an'izany hoe Colombie sy Madagasikara zany moa inona ny tena mety hoe mampifandray sy mety iresahana momba an'izany etsakilany ihany koa dia resahana be dia be moa zany mikasika an'le hoe fahatongavany a ny sisa zany nataontsika hoe ny taolambalo moa izy raha amin'ny fiteny amin'ny akapobeny a fa kabeso ny tenena azy zay mampiasa ny tenin'ny faritra ihany kabeso ny ampanjaka toera zay amin'ny teny ity nanaovana ny lanonana ara-pomandrazana sy ny manodidina azy zany satria sy lohampanjakana ihany koa ho tanterahana ny ambika ny Beltsirbiana zany zany koa dia ho larona amin'ny lanonam-panjakana zany a satria dia misy fitsidiana koa zay ho ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana zay tarihan'ny lehibe ny mpanatanteraka any amin'ny faritry mena be mandritry ny 2 andro any io sy rapitso anaovanareo lanonam-pitokanana fotodrafitrasa zany Constant Ravelson raha atao banky tokana idina ifotony raha atao banky tokana dia zay ny ataontsika hoe nandrafitra an'ity herinandro adiva ivalona ity
teo amin'ny fombafomba ny angamba no jerevako alisy tsy haiko ny raha horasina fanomboan'le izy ny fiainana andavanandro aloha zany de mbola mandrafitra an'izany ny délestage ary me mafy be le izy me mafy be mihitsy izy tena tady ohatran'ny fanafodiny dokotera izy maraina atoandro arivo misy mihitsy izy maly ariva nanomboka amin'ny enina teo maly efa any amin'ny am'sivy tany amin'ny faritra sasany teny amin'ny boribory tany fadimy zao anomboka tamin'ny ray eo tolakandro tsy miverina raha tsy efa anomboka le baolina le fitolatsaka teo vao verina ny jiro tena manao mihitsy ry zareo tao anaty hoe laza fanamby zany am'izao fotoana zao rehefa misy baolina hoe ezahana tsy ho tapaka ao anatin'ny baolina efa ny sehatra rehetra ny fiarina samihafa mila herinaratra fa enjana le izy raha zay hoe fampanantenana samihafa zay fa tena tokony nananambom-bavitsika raha tanteraka ataontsika hoe tsy ahy fotsiny ny sitaka andarana moa zany satria tao anatin'iny efa ampanantenana le hoe misy ve ny fitohizan-draram-panjakana nisy andreo tetika sagoavana toy ny volobe saofika tamin'ny fotoanandro de nialan-dalana moa zany le orinasa efazy tokony nanao an'lay saofika tamin'ny fotoanandro de am'izao fotoan'izao zany am'ty volan'ity no milaza fa noeno zany zao raha ny loharanom-baovao ho avy eto misy orinasa portugais zany misy ny havanana amin'ny resaka fa fitrandrahana fanaovana angovo dia misy orinasa vitsivitsy ihany koa zay lina ao anatin'io misy turc de misy marocanne de misy sinoa akoatran'ny tsy nety zany le fandadizana tamin'ny frantsay mampatsiaha le tamin'le resaka n'le reto nositsika reto de tany frantsa tany ny ministra ny raharaham-bahintsika no nitarika ny délégation de ianao mandeha hifampiraraha momba n'le nosy de ao anatin'izay ianao mandeha mitambezitra hoe ahoana ny idiran'ny frantsay am'reto famokarana angovo reto ampitambazan'ny olona ianaoko fa de tsy nandeha zany ny fanambatambazana ny frantsay iny fa de zay aloha ny zavatra nisy de lasa ato am'reto tanysainao reto de zay zany le zavatra mitranga satria tsakilana moa zany le 5 ity le saofika ity moa zany raha hoe amin'ny fotoana amin'ny maitany tony hidirana am'izao fotoana zao de tokony hamokatra eo amin'ny 300 mégawatt eo amin'ny fotoana ataontsika hoe amin'ny ankapobeny izy dia mety hatrany amin'ny 200 ka hatramin'ny 500 mégawatt anoany zany no fikariny zany raha ohatra ka nandeha izy raha nisy fitohizan-draharaha tamin'ny hoe fitoerana teoloka hatramin'izao tokony raha fahalimanana sy Ravelson mety efa na efa mba mbivibivotra ny andeha na efa tena mandeha zany fitorana an'le izy mihitsy tsy mahatafavoaka raha izany lasa misarangotra ato am'reto anina reto indray zany zao de asa ndray kireo zany rehefa mahita hoe nilan'ny olona nandeha nitambezitra tany Paris tany tamin'ny fotoana tokony fampirarahana momba le nositsika de reto ndray fa tonga aty aminay de tena hozy izy fotsiny zao hoe paiso reto fa tangosy ady am'izao fotoany raha ny frantsary mbola verina zany isany mandalo fahasairana goavany amin'ny ataontsika hoe fitantanana satria misy moa zany le hoe angoso le hitsapa amin'ny hoe fitokisany ny gouvernement taringa François Bayrou amin'ny fahavalon'ity volanyity de teo ny maika amolaka ny frantsay momba ny ireo nosy ireo vao maika amolaka izy satria ao madray le député tena droite be reto zao mihevitra ny tenany hoe tena mahazo hery miaraka amindry le akavy be ry koa amin'izao fotoana mampitsingilailan'ny hoe raha ho an'ny frantsay hoe tao anatin'ity fitondrana faharoan'ny Macron ty ngamba nisan'ny niova gouvernement imbetsaka niova prime ministre moa zany hoe sahirana tsy tavoaka raha nisy raha na hoe ny cote de popularité any ary de tena tsonga n'andro manalina mihitsy rehefa miresaka zalany zao de hoe ny fanalana ny Macron ko tonga any efa tsy le prime ministre tsony zao nyresahany efa any amin'ny filohan'ny république tsy maintsy isy ho azy kian'le tanindrazany Macron de hoe tazominay na amin'ny fomba kolonialy manao anary reo fa sady ao misy arembe sarotra nisiny hoe tavavoaka amin'ny fitondrany baolina mikasika an'iny azy ary manahirana azy mbola mety ivirena kelytsika eo mikasika ny fitantanandra-pirenena sy fomba afanao nyty fitondrany ity zany fa nisy filakevitry ministre voalohany zany tanterana tamin'ity herinandro ity tokony fahalamana sy Constant Ravelson midiky zany fa efa raha sekoly izy de efa miditra tsekoly zany ny mpianatra dia tao anatin'ny filakevitry ministre moa zany isan'ny mba nandrasan'ny olona hoe ina moa zany fipetra raisina manodidina le rahaboina 777 satria tao aloha zany lay tany amin'ny fahasalamana no nisy fanendrena le tompona andraikitra zany solon'lay le raha matononanao teny solifatra
mikasika an'le raha tany Ambomalaza iny zany iny zany zao ny voasolo fa lay ACM ary le taleparitra ry amin'ny any lehibe mifaritra na le gouverneur mbola eo amin'ny toerany talepahasalamana no solona tam'le tare alohany nanaovana vakansy iny fa ity moa isy nandrasany fa voasolo iny fa ity moa zany le hoe nandrasany rehetra ihany koa le hoe satria raha tamin'iny matsy de hoe noho le raha Ambomalaza le tena nataon'le tale vehivavy le docteur Manoa de angana be ny fanesorana azy tamin'ny toerany ity sady efa MD zany zao le olona nondrarabo inona 777 fa tsy nisy resaka mihitsy na tsisy nafanendrena hoe mpisolo toerana vonjomaiky ary tsy nisy makasika ny ACM io zany zao ny ACM le olona naponja mbola jiaby projet fa MD le tale général tsisy resaka mikasika izy ny antony matsy mipetraka izy hoe ny raha mahakasika an'le tontolon'ny fifandraisana fifamoivoizana bakabaka ve zany ohatrany hoe satria reo tompony andraikitra nampidirina ponja reo dia manandraikitra lehibe amin'ny fanomezana taratasy fanomezan-dalana sy ny sisa am'izay mety hoe dinganao atao amin'ny resaka fifamoivoizana bakabaka fa hatreto aloha zany atsika de hoe ao zany aloha de zay mitrango ao aloha am'izay tontolo zay amin'ny lafiny anankiray saiko ireo moa zany amin'ny lafiny ara-teknika mampanontany tena de tena mbola tsy azo ny antoka mihitsy zany aloha fa misy antony lehibe tena tsy azo ivalora na azo hitazomana ny reto zay mifahitako azy matoa tsy abrogé matoa tsy mifoanana reto ve zany mety hamoaka hoe ao savosy ananovony ato anatin'ny tandrifiny asanay hoe misy porofo ve ato ohatrohatran'izany satria raha misy porofo efa azo antoka hoe ianao volona tsy ho tafaverina ntsony fa de abrogé anao fa de mamperiseritra de itsakilan'izay moa zany mbola tsisy hoe fanendrena ministre tompo-toerana mikasika an'le département en transport io de mbola ny olona ho atao avy ny tsisy tsy manana le profil efa manana mbola kirakiraina fasazala hoe tsika efa manana premier ministre polyvalent hoe tena ona hoe manoa hoe afaka mandray atsy mandray aroa lasa kotabiny ohatrany loatra zany rehetrarehetra moa zany satria betsaka ny fanontaniana mety hoe afaka apetraka mandidina tontolona resaka hoe fitaterana io arenam-ban'ny tany tonga de nidakana ny roa andro le brisirandrenasolo moizy de tao am'izay le prime ministre mamambolana ny alavitao izy korotambiny hoe tavitany anaty coffre karaha tsy nieritreritra ka ataovy aminay fotsiny zao hoe nampandera raha vetivety ny ataonao ao de avoiny solony inona indray mety iovao indray zanyina mety io zao le reto le mpiasan'ny ACM reto reo ange zao mety afaka midrikina hoe zay oa taminay ara na hoe zay tsaro fa le tale général ny ACM ange navitana moka izy aloha hoe araky ny baiky nomenao tao anaty le fangataham-panazavana zay nataon'ny ministre taminy atao izy mahasamy teny an'izany misy zavatra mbola azo ny apotra koa zany ary izy efa tena ela zay kitika tao anatin'ny toerany io sam'izao ry moa efa ndraisantsika iny hoe tsy abrogé izy fa ny mamperiseritra amin'io le procureur moa de efa niteny hoe tsy misy voatoninao amin'io na ny any ambony any na ny fianakaviany sisana fa nga moa zany ny tena tediavina amin'io raha io fa hoe izy aby ary aizy aby ny andraikitra izy am'le zavatra tonga de efa fefena hoe zay no izy am'ty iny manahirana iny manahirana iny tsy aizany iny zao nge iry zareo reto mpanao fahefana sy mpanao harena atao hena tanatsaky reto teny malaza zay tamin'ny 5 sy 4 hena tanatsaky to izy momba n'le fahefana de io izy io mampimea tsy hoe mampime fa mampalahelo directeur de cabinet anao paf any a Londres giadra zao ndray olona secrétaire général ny présidence
de napetraka ho ministra zany vitokisana tsy mihoatra an'izany a za aloha de tsy salasalako miteny hoe olon'ny président koa io ohatra misy mitifitra le olon'ny président satria zany izy navita atao anatin'le fotoanan'io tany amin'ny antoko tany amin'ny atoko hafa izy ary nifindra nakany amin'ny antokony findra nakany amin'ny famille politikan'ny zay indritra ary fitokisana tsy mihoatra an'izany a de voandralahy koa amina resaka sala amin'io ka izy ty ohatra ny ena tanatsaka fampikapoka ao le saka mba alao mba hazava amin'ny anina raha manambavoatsika alao mba hazava amin'ny mpiaino hoe izava ny saka mifampikapoka ao fandramatra mihitsy ao arahana akaiky moa zany ny fivoaran'io raharaha io hatreto aloha zany 2 le olona nampidirina ponjafonja maika mbola misy olona karoana ry tokaraha fahalamana mbola tsy nahazaona toy iny zany mikasika anisy teo amin'ny 30 mahery teo zany vosariny ireo tao anatin'iny dossier iny ny 2 aloha zany efa hoe nampidirina ponja misy eny Antsefatanmora misy nalefany Manjakandrina ny vehivavy ilezasika hatramin'ny gardien sa hatramin'ny tena enjana le raha le olona tena itokisany président tena kaiky mihitsy de tsy nilaza tamin'ny président ve na le raha matotany Londres na ity anankiray ity ny zava-dehibe amin'izany inge de tsy hoe inona fa le fialana bala fotsiny hoe nanontany Londres tsy nahalala an'izany zay de nalana fotsiny le raha le vontranga moa le tany de napetraka amin'le congé izy ao anaty fialan-tsasatra tsisy congé zany ary miaraka tamin'ny folo izy tamin'ny fotoana tena hoe ty tany Afrika tonga de nitsomadika anankaria de congé zany a zavatra hoe tsy ao am'birao fotsiny ianao angamba fa ny amin'ny toerana salamireny a tsy tsisy telefôna mipika tsy andeha zany mihitsy na ianao raha anaty congé mbola mety antsona tapoka no raha misy ilananao atapony mihitsy ka hoe ny olona tena atokisam-be sala am'izany hoe tsy ilaza amin'ny président avava mahagaga iverena kely ndray mava tsy hoe anina angamba mikasika an'ilay ataontsika hoe fakasitrahana ny bare nanao tranina zany hoe lay fomba fitantanana anga le fakasitrahana mety ahafahana manao fanamariana kely vitsivitsy ihany satria izao moa tsika voatriny hoe satria ina moa le nitranga zany tao anatin'iny de le hoe ny fanomezana marabona-pirenena angamba iny aloha mety tsy de vaovao de ny fakasahana akoatran'izay hoe arabola sy le hoe fanomezana vila ho an'ny mpilalao rehetra 7 miaraka amin'ny mpanazatra de avao nandeha aloha le resaka taty arina ary tokaraha fahalamanana le hoe fanomezana avy amin'ny inona indray le fanomezana atao anatin'le izy voly io borsa somary ngezangeza tsy fanomezana manokana mihitsy tsy natao tamin'ny valoko izy natao tamin'ny boritra le izy inona le tao anatiny de fa le ny tena teoretina vila le izy ao anatin'le anange zany hoe tsisy zavatra ataontsika hoe miainga amina ohatriny filazan'izany hoe mirafitra amin'ny fomba fanao républicaine zany fa lasa ohatran'ny hoe fakasitrahana misy masony ndray zany izy hoe satria betsaka no miaro ny vonam-pirenena amina taranja maro samihafa mbola nisy ao taranja lomano azy nazahotsika nazotsika mety volamena tamin'ny omaly tanora tany Afrika natao le izy mety volamena misy de tsika ohatrohatratompondaka zany ao tsy tompondaka le fifananana mitsipoka nety be maneran-tany zao tsika nanao atrika eny mbola tsy vita moa le tafiditra ao anatin'ireo ataontsika hoe efatra malaza indrindra mahery indrindra ty eran'izao tontolo zao mbola mitomboly izy mbola mitony le fifananana fa tena hoe tsy moramora koa nydigny anatin' zany satria fotsiny zay le hoe io zany otrany hoe zay miakina amin'ny asa rehefa miramirana angamba mifoloha de tsaratsara nareo tsika ato manko ohatrany etitsika amina atsara-panahy be le zavatra za foana ny ohatrany tena ratsy sainato zao nge zay sitraky ny manjaka zany zay sitraky ny manjaka sy rehefa amin'ny andro mametimety azy tsaroky tsara nisan'le rakalakely amina judo iny nomeko moto izy ty zany a betsaka ny menimenina ary sahirana ihany le menimenina satria na le mpanohatra menimenina de nareo nga mahavita pazato ny o nataon'ny président io de zay le izy fa eto amin'ny firenetsika rehefa tena hoe
mpitondra ianao de hoe hanao politika ianao zany a mampihiratra sy mampandroso ny fanatanjahantena ohatra de hoe tahaka zao nitondrana ny famaliana soa efa mba voalamina tsara sy na tsy nanao an'izay range taloha rehefa nisy an'ireny nataony bariary any tokony tonga saina aingana tamin'ny fivoriministra io a ny ministre ny sport tokony mandroso totika sosikevitra hoe zao no ataotsika fanaovana valisoa hoan'ny isan-karazany satria le voatanisa rehetrarehetra tao sasany ara tompontsehatra eratany tompon-daka de ahoana ny nataovanao azy vilataka ny ahoana tsika zao nisan'izany tompon-daka eratany tamin'ny resaka robotika nefa nisy fotoana robotika de mbola andeha zao tsika atoato de sahirana be hoe natapakela ho an'ireo tena iny sy fitarainana santsoafy tena hoe natapakela andehanan'izy ireo ary de tena mbola hitalaona tseroa nefa tsika sangany eo amin'ny kolotsaina koa le resaka iny ty ara oratoire ny filazany azy anisan'izany hoe tony hoe slam mandahateny zany fahaiza mandahateny fa de tsy misy zany a tetiky ny fanjakana ho famaliana soa andreny rehetreny zany hoe dika zay tsy misy fampirisihana fa rehefa misy ny mahomby tsy fantatra hoe nahoana de azy sitraka raha prezy io a de izy indray ny mahazo tehaka aloha mialohan'le natreny amin'ny fankatsary ary izy ny atao resaka zany matsy Constant Lavelson satria tena mijery any azy zany hoe reo lay mpilalao tao anatin'ny trano iny ry tokona fahalamanana dia rehefa vita tonga tamin'iny famarana iny vita mihitsy zany le tranona de teo ry zareo namoaka ny tao am-pony tamin'ny alalan'le publication anatina réseaux sociaux anisan'izany zao ry Nicolas hoe tamin'izany fotoana zany tsy hita tsy mijery nahazo ny letra hoe fanakianana mba iza esteny sy ntsisa itsikilany ihany koa ny kapiteny Tony kapiteny ihany koa de ohatran'izany hoe tamin'izany tsisy nahita tsisy nalala fa niezaka namahatra tany zany hoe tao ambadik'ili zany de hoe le any am'le fanomboana ny any am'le fototra mihitsy ohatrany lasa ohatrany hoe misy manao sakaizam-pandrisy fotsiny nday zany hoe rehefa nitondra vokatra reo vao ohatrany hoe ifanombana hoe reo ny anay fa tany ambadika tany zany hoe tena nitsemboka na ny godasy ary efa tena varalila sy nitsisa mba nandondona varavarana mba izy fanohanana fa tsisy satria rehefa tena zava-de ny melo hoe tahaka zao ny famaliana soa ataon'ny fanjakana andreny rehetrarehetra reny tena zava-dehibe ngety de le hoe tsika miteny hoe republika fa io zany zay izy zao le dikan'le teny maly zany zao hoe avy any am-posin'izy mivady le izy dikan'izy zany de hoe tao izy volan'ny babanao tsy volan'ny endrinao de zay reven'ny président mivady fotsiny zao ny atoany amin'ity tany ity momba ny sport eto amin'ny firenetsika le ministre ny sport mila miteny am'izany hoe inona ny mba basket angatsika tsy gisitra fa nakinina tamin'ny ministre ny Paul raha iny sport tamin'ny Barea iny tokony fahalamanana hoe ny ministère fanatanjahantena no miantoka ny ohatrany hoe fandehanan'ireo mpanohana ho ankeny fa rehefa tonga tsy amamasina tamin'ny alahady tsy nahazo anjara fitenena ny ministre iny tsy hoe tsisy hoe inona zany no zany afaka jerena daholo satria nasiana ny karakara nandray atanana sy nisisa fa tamin'ny rehefa tety zany tsisy anjara fitenenana menan'le ministre fa taty amin'io tany amin'ny fédération de avao de tany amin'ny mpilalao zany efa eo ministre izy ary aloha mba tsy sanakahatra n'le fampitandreman'ny vahoaka hoe azamakany anao fa lapoasy ireny zao mpanjaka amin'ny Maroka tsy tany azamakany anao fa lapoasy ny azo amin'ny fiangarana lehibe nataony de hoe maninona kosa raha tsy mba nivavahany tany amin'ny toalety ohatran'le ndray mandeha ny fandresena ny sarotomany any vao kapitany vatoray sisa vatoray fotsiny sisa ary hitako tena nietsika tsara mihitsy ny atsika tamin'iny faraparan'le lalao iny enefa mba somary taitaitra ndray zany ny fanjakana aloha amin'ilay resaka kianja satria isany hoe songadina ihany koa tamin'ilay filakevitry farany teo amoaka vola afany hoe nampanarana fienitra n'le kianja ny soratra ao anatin'izay zany hoe mbola tsy manara-penitra le kianja miaiky ny fanjakany io efa nandaniana vola betsaka ihany zay 570 miliara ariary raha vola malagasy de mbola moaka vola tsika tsisy mangarahara zany iny hoe otrinona marina
tena enjakenjana ihany fa zava-dehibe aloha zany de hoe ho ampanarahana fienitra am'izay ndray izy ty fienitra n'izy fenitry ny akehitr'io fa le fienitra tsy fienitra rehetra hatramin'izay nge ohatrany mampime satria ao anatin'izany zao le tokony ampitomboana le toerana ivoana ny accessibilité moa zany le tourniquet moa zany le misy an'le hoe reo ampidirana mba ahafahana manisy firy marina nisy ampijery tonga ao amin'ny weekend io satria zany dolo ny fantatra ny maneratany mbola hoitarina rahalay serasera tsaro fa namon'olona be deabe ny fidirana tamin'io le na tamatsa tamin'ny Sénégal na tamin'ny fotoan'andro fa nisy ihany koa zany na tamin'ny ahoana moa tsy hitodika amin'ny namana makafy sport sy amin'ny pilalao sy papilalao sport ninina ny tsy ny baolina kitra ihany fa rehefa mety ho fanatanjahantena ahoana tsy ampitodika any andrareo hoe mba sio karazana na tsy zaika be ara fa mako mety mandinika hoe ahoana ny amin'ity zavatra lasa miankina amina tsangan'olona sendra président ndray mandeha de rehefa aveo tsy fantatra indray no toy ny eto amin'ny firenentsika tamin'ny taloha tao nelanelan'le fitantanany tao fédération taloha fa arzaka Rabekotarabola sy ny fitantanany Andriamato ankehitriny ity zany Alfred de tao nelanelan tao fa nisy karazany hoe lobarendasy any jerena sy ho fanatsarana mba hoe rafitra maradalana mba ialana an'le hoe miakina am'izay fitiavana na fifalipony zay mpitondra fanjakany eo ny amin'ny sport fa lisy koa nge ohatra ny tovitovina teo amin'ny politika ihany Constant Velson hoe dinika sy de vita misy zavatra mbola lasta tsisy fahavononana mihitsy ny rehefa aveo politika fahavonona politika apiatra tsika miresaka an'le sport zao nge de zavatra karazany akaray fotsiny iny mampiseho le fomba fifampitondrana eto amintsika zay neditra lasitry ny fitondrana andre manjaka fotsiny zao de izy sy ny manodidina azy masoandro moa le zandrolaza ambany andro daholo tsika rehetrarehetra mialatsiny am'izay tsy ambany andro afa de zay izy masoandro de tsika ambany andro daholo ny eto ambany lanitra daholo tsika ka masoandro izy ialana am'izay fa mba rehefa tenentsika amin'ny teny vazaha moa izy de hoe mba républicaine zany hoe mba manaja ny safidy mbahoaka de alao amoaka zay veriny fa tokony ho safidy mbahoaka ary ho lasa didy sy lasa lalàna momba ny famalina soa ny sport eto amintsika momba fampirisihana sport eto amintsika zay ny république ka izy manko rehefa tansaina tray républicaine daholo zavatra président république ny anarany fa le zavatra atao mba ny fomba fiteny azy keo de hoe ny hafa moa manao hoe système aza manahira tena am'izany tsika manahira-tsaina am'izany fa zao no izy rehefa te hanova système tsika de zao voalohany nahoana izy no afaka manao ohatry zany amin'ny sport ary tsy misy ihany efa manomboka menimeny ny olona de zavatra tsara zay afaka manao ohatry zany izy ary tsy misy inona moa filazana zany hoe samy miala fotsiny fa de zay tiany de mifantanina faharoa amintsika rehetra zay ty sport na mahita klema amin'ny fitondrana hafa de hoe ary ahoana no tsy apisy an'izany tsony eto amin'ny firenena tsy hoe le tsy apisy valosoa fa tsy apisy an'le fiangarana sy antony tsy fantatra hoe ahoana no tsy apisy an'izany tsony eto amin'ny firenentsika fa efa mba miova na izy na hafa no mitondra eo zay nge zao ny anjarantsika amin'le hoe anao fanovana ary républicaine ataontsika mielatra kely le mikasika an'le kapesy moa zany zao le resana an'izy anaovana amin'ny fombafomba samy hafa atao anatin'le izy de lasa misy fanararotana ihany ao anatin'le hitako zao le tany miandro vazy hoe sofa teo ny olomba fito fa raha niandry any de solombavam-bahoaka de aleo lasa mifangaro satria nahazo ataontsika hoe kiana zany le hoe tsy fisin'le solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka miandro vazy moa de avy amin'ny mpanohitra avy amin'ny timma marimarina kokoa de tamin'ilay ataontsika hoe fiatona kely tao miandro vazy efa ataontsika hoe ao anatin'ny varavarana miditra ao anatin'ny faritry mena be de lasa mifangarongaro kely eo zany fanararotana politika ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana zao
le zavatra misy ao anatin'ity resaka hoe famerenana tanindrazana ny kabesy ny mpanjaka toera sy ireo miaramila anankiroa ny araraka ny vonoan'ny mpanjanaka tamin'izany fotoana zany na dia teo iany ary ny fanapa-kevitra ny fitondrana fahantsay ny amin'ny hoe hamerenana an'ireo vakoka tany amin'ireo tany zanahany taloha anisan'izany Madagasikara fa tsy hoe Madagasikara rery koa no nisy ny hoe etsika manokana mikasika an'io fa satria nanio anaraka sa toizatsika rehefa avy eo sa ndao ary toizana ndao ary rehefa avy eo anaraka ty doka vitsivitsy kely ty